fasista dia izy vola zay tsika maniplerana izao zay le miandro-pahany zay manatsaina be sady rasista ka itsika afa-pirenena hoe tena ataon'zareo hoe ambony filazana azy ary tsy manana misy lalàny sosialy mihitsy hoe tsy mahazo manandrara amin'jeklisa ny jiosy ny jiosy ny jeklisa tsy mahazo hitanao eo le folo le naraka zanako le kapiteny mpanao ndao strano izy matsy jesosy de izy nytompo ndao lenao de izy le romana tsy hoe misitiranao zany tenena mihitsy ny any de sika de miteny tompo andana fa manaraka tsy misy lalàna atika jesosy ny de miteny atsika jiosy ny teny atsika hoe ambokely ohatrany tsanatsiny zany miaratsika fa ohatrany hoe kisolala brikalala zay no valeretsika zareo tsisy zay tsisy valeo de ino no vonjeny tompo an'n'asany apôstôly disy hoe fandioviko efa diovontsika no tena andriamanitra fa madira tena hoe naniteny koa nytompo tefadile fola de mifately itinona nanadio atsika nympinoana de lasa mitovy amin'ny jiositsika raha olombelona fa tsisy alikalasa ekovavy ndasoko pasteur basao de statike le fanontaniana fa lesaiko koa nanomboka tamin'ny jesosy zany izy io no mivantady nanomboka tamin'ny jesosy satria jesosy tonga nitady tsy amongo mivery ary nitsindriny tsara hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra zay toy izao nomeny zanahira tokony mba tsy very zay rehetra mino azy fa anina tena andriamanitra zay de le mino zany na komorianina io na arabo na sinoa io ka mino de mahazo manantena zany pasteur fa voavonjy mitovy amin'ny zanak'Israely tena mitovy mihitsiny mitovy fakiko vakiko nge vetivety amin'ny apokalypsy toko fafito amin'ny apokalypsy toko fafito amin'ny fahito zany vakio ary nary nisan'izay voaisy tombo-kasia efatra arivo amby efatralina amby rahetsy no voaisy tombo-kase avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra zao io zao sy zao silo firenena 144 000 zany ny Israely amin'ny andro zao vanim-potoana zao no mandray batisa fanamasina de tombo-kase ao amin'ny andininy fahavalo ndray tsika niditra andiny fahavalo amin'ny fafito andiny pasify le tsika afa-pirenena rehefa afaka zany de hitako fa indreo misy olona betsaka tsy tamboisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny foko-pirenena sy ny foko-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny mitsangana tao alohan'ny sezam-piandrianana sy teo anatrihan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandofia teny tanana de niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe ny famonjenany ho an'Andriamanitsika izay mipetraka ao ambonin'ny sezam-piandrianana sy ho an'ny zanak'ondry raha ihany zao ho an'ny komoriana ho an'ny jasy ho an'ny frantsay ho an'ny asiatika ny lalana ray izy ny tompo zany lalana tena ary fahamarina tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alanako na ny jiosy ady atao batisa raha tsy ateraky indray ny jiosy tsy mahazo tafita fatsika an'Andriamanitra itsika jeklisa koa raha tsy ateraky indray fa tsy hoe afa ny evanjelin'ny jiosy de afa ny evanjelin'ny sinoa fa ray ihany ary le hoe tsy tamboisaina pasteur eto zao hoe eto amin'le andinin'ny fahasivy izy miteny hoe tsy tamboisaina de ato amin'le andinin'ny faefatra indray izy milaza 144 000 jiosy fotsiny ahoana ny tato ny tena tonga de voafetra tonga de hita mihitsy le isa marina hoe 144 000 zay zao no mahandriamanitra n'andriamanitra rehefa tonga ny andany tsika fa de ho antaniko andriamanitra hoe mpanahona ny 144 000 zany no jiosy fa nanogasy maninona tsy natao hoe 28 000 zay no andriamanitra n'andriamanitra satria hoe ohatriny hoe zany ny afa-pirenena dia tarika anankiray fa ny tena important indrindra ke de ny amin'ny hoe ray ny lalandreo samy ho any an-danitra ihany mba tonga avanany ray ohatra batisa ray fanaray tena andriamanitra ray ary atao amin'ny asana romana toko fatero izy de milaza mazava tsara mihitsy andriamanitra ny jiosy any va isany jeklisa koa eny any jeklisa koa romana toko fatero andiny fa sivy amin'ny roapolo raha ihany zany sitrapon'andriamanitra amin'ny jiosy amin'ny jeklisa ao an' jesosy kristy tao tsy maintsy ao an' jesosy tsy misy mankany amin'ny raika tsy amin'ny lalako
ary ny talohan'io pasteur any talohan'i jesosy ny tiako antaina anao fa mahaliana anahy koa zay resako zay talohan'i jesosy hoe io am'zay zany zao jesosy hoe mijanona zany ataontsika hoe position zéro mihitsy zany hoe jesosy amin'ny taona vaovao zéro eto ny talohan'io le miaina tao anatina testamenta taloha lalan'ny abrahama ny dikifolo ny mosesy mbola tsisy anjarana azo anjara tao mihitsy zany ny pasteur ny jeklisa misy ka raha mamakytsika zao ny anasana pasteur exodus toko fa roambinifolo ny andininy fahasivy efapolo ezakanao evakytsika ny toko fa roambinifolo andiny fa telo efapolo ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy sy Arona izao ny lalan'ny Pasika tsy hisy olona hafa firenena hinana azy ary ny andevolan'ny olona rehetra izay novidim-bola dia ofrana aloha fa mba hinana ny vahiny sy ny mpikarana tsy mba hinana azy ao an-trano iray no hinanany azy tsy amoahanao eny alatranao akory ny hena ary tsy hisy hotapahana ny taolany na dia iray azy mbola fizako any ny fiangonana dia ny Israely rehetra hitandrina izany ary raha misy mivahiny eo aminareo ka mba te hitandrina ny Pasika Jehova dia aoka ofrana ny lehilahy rehetra ao aminy vao manantona hitandrina izany ka ho tahaka ny tompon-tany any izy fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany karantinofo lalàna iray ihany no an'ny tompon-tany sy ny vahiny izay mitoetra ao aminareo raha tamin'ny Israely zany a dia fa sokatra ny tompo hoe fa misy condition fa tsy maintsy mankany Israely ny olona tsika zany zao miaina tam'zany dia miala eto Madagasikara dia mankany Israely dia naturalisé israélite frana da fanaovina an'le lasa mizaka ny manao an'le akanjo dia olona an'le satroka iny dia frana dia mitondra zanak'olo dia mandasa aja azonao fa vonjena amin'izay izy dia dia kely misy olona vovozy fa ny zanak'i Israely atina baiboly namaky ny boky paraikany polona amin'io ny fivavahana io azonao fa amin'izao fotoana zao zany hoe tamin'izany zany hoe ny Israely ihany no vahoaka na ny fiangonana Andriamanitra vary fiangonana izy dia zanak'Israely era tsy ndrinitsy zay ao tsy ny mahafantatra ny Goslava izy tena zay ohatra ny biby malotana eo jerentsika tareo dia nasia ndray kosa ny maha-Andriamanitra azy pahalalaka sy ny tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofo anavina ny olona rehetra mitondra azy Andriamanitra ray dia Jehova fa misy fanarahana ara-pomba ny tompon-tenina atao anaty jetra hoe tsy maintsy forana aloha zay vao nahazo ny zakany izay fahefana zay fa tamin'i Jesosy tsy nisy an'izay tsoa zany tonga tamin'i Jesosy inge dia nisoroana batisa ilay izy zao nazany nanao azy olo zao nampanao batisa tonga dia natao batisa naturana toy izany Petera dia aty amin'y pasteur atin'izany iny zany batisa zany hoe famorany fo raha mamaky ny epistily ary ny famorany fo dia avy amin'ny mainka avy any amin'ny fampianarana soratra masina dia tonga dia finoan'ilay olona satria ampianarana ny ahalala raha tsy misy mampianatra dia mampianatra izy dia mino ilay olona dia atao batisa dia voapola izy ka tsy ho an'ny Israely tsony fa ho any Jerosalema vaovao dia ny Israely koa aza raha mino zao dia tsy mikoatsony ilay famorany nofo fa atao batisa koa izy ary eo amin'io ny pasteur tsika moa tsy fantatra ianao na efa mety ny tany Israely any tsy fantatra aloha zay fa eo indrina hoe ny jiosy hoe zao pasteur zao tsika miteny zao efa misy moroso amin'ny alalan'ny batisa sa tena mbola miverina amin'ny lalan'ny Joda taloha mihitsy hoe fisoroana na lalana testamenta taloha pasteur ny fisoroana aloha zany le hoe ranosolava zany natenitsika fa ny rano Jesosy izy mbola voatazona zany io karazana fivavahana io lafandray judaisme ho an'ny Israely ary any Israely koa ngefa misy kristianisme misy katolika misy protestant orthodoxe misy ny israelita tsy mitandrina sabata tsony fa miakosoa izy ny fivavahana na rano misy ndray orthodoxe tena extrémiste sy ny zareo-daraza zany fa maro sabata tonga ny polisa zany hoe nareo koa izy mandika sabata iany hoe ao misy an'izany ve pasteur misy an'izany any zao mbola le tazomina volo le fomba misy évangélika mena kristianina zareo kristianina zay manao an'izay tena pasteur zay misy za ohatra ny manantena sady fa raha makany dia misy mitoritovy any fa inona zay zay miokona amin'ny apôstoly sy ny mpaminany zay zany hoe sady mino amin'i Jesosy nateraky indray mitandrina didin'Andriamanitra tsy manao fanahy-tsalatsabatra fa mitandrina sabata ary feno fanahy masina dia misy ny fanomezam-pahasoavana
zay nytompotra telo joroany baiboly ho ana kristianisma voalohany ny fianonany Jesosy Kristy to fahalasana azy to sy tonga foanany faharoa ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra didy folo ny kely indrindra am'izay efa testamenta taloha zany pasteur ny didy folo zany tsy nifoanana rehefa tonga Jesosy izy hoe zaho tsy tonga hanova na ndrava toetra zany ny didy folo toetra ny didy folo asa aloha tiako atongavana amin'izay manko tonga dia fatahako pasteur misy namana rahalahy fiangonana milaza fa rava ny didy folo ka zay no tiako tenena hoe aleo azava zay le baiboly ty fa sao dia misy makany fampianarany diso ihany pasteur na itsika sanatria ten'Andriamanitra eo amin'ny Efesiana amin'ny Efesiana toko fahaenina hitanao io vatsiandrena dia nyvolasiny amin'ny anaran'i Jesosy anaka manekeny ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany manajany ny ray sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana misy entre parenthèse deutéronosy sesy io hoe manajany ray sy ny reninao na didy folo ho ravana be io teny testamenta babotika zao didy fadimy manaraka ny aza mangavatra aza mamono ho ravana be io io hoe aza maminina foana Jehovamanitsao za manana manitsaka za manisarindravatra ho ravana be le didy iny zara roa mbay ifandraisana amin'Andriamanitra mbay ifandraisana amina olona inona le ifandraisana amin'Andriamanitra didy efatra voalohany didy efatra voalohany aza manana Andriamanitra n'Andriamanitra zay aza manompo faharoa aza manao sarivavaka voatsoky zao anao fa mivavaka miresaka amin'ny fahatelo aza maminina foana anarany Jehovamanitsao faefatra matserovany andro sabata ile manana esanao andro fafita sabata ny Jehovamanitra zay zany ny rahantsika n'Andriamanitra raha tian'Andriamanitra dia zay dia raha tiana matsika toe manajany ray sy ny reninao zay ndray zany lalàny tany natao lalàny fifandraisana raha voaravy io dia korotana ny tany zany hoe lalàna famonenana ataon'Andriamanitra zany izy io pasteur ho an'ny zanak'olombelona sy tsika zao mbola zao ve izy io tena mbola tateraka mihitsy nataony Jesosy nefa hoe didy vaovao no meko anareo ny pasteur didy vaovao hoe dia tsotra le izy ny fankatiavana io azonao ny am-piangonana aloha dia mitsika zantsika ny fialan'ny olona didin'Andriamanitra reny mahatonga an'izao problème zao dia isan'izany zay mikefa tonga fivavahana responsable d'an'izany fa nandragana ny lalàna moraly iny mahatonga n'ity tsy mastable mikorotany ity tsy menatra tsony moa na milapindavatra rehetra tsy menatra tsony fa raha very ny lalàn'Andriamanitra io amin'ny fifandraisantsika aminy sy amin'ny fifandraisantsika samitsika fitiavana ny totaliterotry ny lalàna azonao tsy fonena ary mitsy asangana dia isy fiovana eo amin'ny tsika nge raha za zao ohatra hoe manam-bola afa ka mivertena dia manangana fitanàna anankiray azao dia ao anatin'ny tanàna misy ny zavatra rehetrarehetra fa manjaka ao ny filazantsara didy fitaizana hatrany amin'ny ankizy fitanàna be dia za zany efa resy lahatra mihitsy hoe ilamina lavitra ny fiarahamonina eo noho ny fiarahamonina tsy misy an'izay lalàn'izay tsy midika zany tsy asiana polisy amin'ny tanàna asiana polisy any fa ilamina ivoatraingana kokoa ny village io raha manaraka an'ity ten'Andriamanitra mandamina ny sosialy sy ny fitiavana tokantrano ny fitaizana ny problème andeha mandeha sao dia miala amin'ny lalàn'Andriamanitra ny zanany ary izy mivaky koa miala amin'ny lalàn'Andriamanitra zay ny problème adalany olona dia manao n'Andriamanitra tsy misy azonao ka le lalàn'Andriamanitra tena azavatsana mbola izy atsika le baiboly satria anao zany teny le hoe manana hevitra samy hafa be ny baiboly be ny baiboly amin'le sabata ohatra hoe tsy ndriny baiboly tsika ty mazatra tsika ty zao ilay sabata ohatra hoe amin'ny Hébreu amin'ny Hébreu zao toko faefatra Hébreu toko faefatra andininy favalo fa raha Joshua nanome izay fitsarana dia tsy mba ilaza andro hafa izy tao aorinan'izany koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra fa izay miditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany azafady tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy satsika dia hoe sabata fitsarana mbola misy sabata
Ditfolo zay ato izy e tavakitrika ny teny vazaha izy teny vazaha ty Louis Second dia zany raha zay no hoe ao amin'ny toko faefatra ambin'ny fahasivy ny en effet si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard de notre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Les sabbats, vous l'avez maintenu, et le 7e jour, a pu un petit jour. Amin'izao testameta, no volazao. Dika zany, na le lalàna mitambasantsika amin'Andriamanitra. Zay Jesosy hoe ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo. Lekotelo hoe raha tiana hoe tavina mititiko dia tsy foana. Na le lalàna mitambatsako aminay hoe aza mamono, aza mangalaka, aza mitsangatsanga, aza mitiriritra ny vadinamatra ny trano fanananao. Tiavana domika parkety. Ka na efa tsy any amin'ny jiosy tsy ho aza ny teny fikasana. Fa ho an'ny jiosy ny Jean Kristy milon'ny Jesosy no any amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy mova ny sabata. Tsy mova ny pasika. Tsotra ny ndraika vakitsika ilay ao amin'ny Jaune, filazantsara ny Jaune. Jaune toko fahatelo amin'ny faharoambin'ny. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ny ty an-tany no meno hoe sabata pasika. Tsy inonareo. Ny any an-danitra, ahoana ny mitsika ny any an-danitra fa misy sabata any. Raha mamaky ny Isaia toko fahaenina ambin'ny folo ambin'ny faharoambin'ny sy ny telo ambin'ny roapolo atsika dia hoe isaky ny voalohany isaky sabata dia hoavy nomporehetra ekotoany fotoana Jerusalema vaovao. Ety aza izy tsy inono. Ahoana no inono efa misy an'izany azy? Raha te ho any zany dia tsy maintsy mino le aty. Ka ity baiboly ity no taforo lalana ny aty andehanana any. Jesosy le teny velona. Jesosy lay teny fiainana mitondra makany fa tsy maintsy mino aloha. Ataonao ahoana moa mino an'izany teny mianjely zany raha tsy aty ianao dia efa mandray amin'izy. Amin'ny batisy ny tena masina misy ny fiteny mianjely zay tomboka sy afarany amin'ny fanamandrakizay. Dia zay zany le lalàna mety amintsika Jean Kristy. Na zany kely indray manana soa indray ny olona. Manana soa izy satria misy planète filazany tsara mihitsy nimbaza fa foana ny lalàna. Ale voara antanenao izy zany hoe tsisy lalàna intsony fa zany fa afaka man'Andriamanitra maro satria Andriamanitra ny tena fa man'Andriamanitra afaka ao izy ka lalàna zay io misy any zany le lalàna. Azonao fa ny fampianatra no mety manana fomba fiverana. Fizay koa zany amin'ny mahapasiteraty ny olona zany matahotra zahay zany. Siko manko tena matahotra ilaza marina amin'ny olona satria sao dia tsy mivavaka le olona. Azonao izy ny malalaka lany makany fahaverina betsaka makany aty ety ny lany makany fiainana dia tsy makany dia matahotra io miditsy amin'ny lalana ety fitamoteny izy zay. Kanefa tsy zany raha tena mitondra n'ilay ondrin'Andriamanitra ny pasitera sy ny mpandry ara-pivavahana dia tokony ilaza marina amin'ireo izy. Tokony ilaza marina amin'ireo izy. Lavabe ny pasitera aleloha hevitra iny ary lasa fotoanantsika angamba dilao anaty nefa mbola maromaro ny zavatra tiako hovalinao. Izay aloha taba voalohany ahitantsika ny tantaran'ny Abrahama sy ny Jiosy. Mino izahay fa nampahery anao tokoa ny fandaharana ratsoratra masina mety ny fahasafidianana teo. Noho ny fotoana dia tsy maintsy nizarana treto aloha itsika fa manome fotoananao izahay amin'ny iray volana sy ora toy izao miaraka amin'ny fandaharana mitondra lohahevitra mafonja hoe ny lalàny sabata sy ny pasika ary indrindra ny farandro izay tena miteraka resabe tokoa ankehitriny. Raha mahalinanao ara ny fandaharana teo dia manasanao izahay eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny iray volana toy izao ihany miaraka amin'ny pasteur Benjamina dia mametraka veloma mahafinaritra tompoko. Soava tsara.